Valona ny taona 13 miarabanao nahatratra ny taona 14 ary miaraba hanao ankoa amin'izao asaramanitra amin'izao taona vaovao 14 izao. Misy firarintsoa izay omenanao amin'ity taona vaovao ity, izay horaisitsika avy ao amin'ny ten'Andriamanitra izany firarintsoa izany, izay misa 7, izay isa feno ny isa 7 dia inona ihany koa ary irarena indrindra mba ho feno ny fiadanana sy ny firarintsoa ity taona 14 ity. Firarintsoa voalohany, raha ny valona ny taona 13 nisy ny tsara izay tsy azo adonona, fa misy kosa mety ny ratsy izay tokony ho adonona. Ahafahantsika miatrika ny taona 14 fa misy an'ity ten'Andriamanitra ity izay omenanao amin'izao taona vaovao izao. Hebreo 10:17. Dia ho koa izy, ny fahotany sy ny helony tsy ho tsarovako intsony. Izany firarintsoa voalohany izay omenanao amin'izao taona vaovao 14 izao. Ny fahotanao sy ny helokao tamin'ny taona 13 tsy ho tsarovanaandriamanitra intsony amin'ity taona vaovao 14 ity. Firarintsoa faharoa dia voalaza ao amin'ny Apokalipsy 1:15. Vaovao ny taona dia manome teny ho anao ihany koa Jesosy ao amin'izany ten'Andriamanitra izany. Apokalipsy 1:15. Ary hoy ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandianana, indro ho avaozoko ny zavatra rehetra. Firarintsoa izay omenanao ihany koa amin'ity taona vaovao 14 ity, ho avaoziny Jesosy Kristy ane ny fiainanao manontolo. Ary firarintsoa fahatelo izay omenanao dia voalaza ao amin'ny Petera 2:7. Tsy fantatsika izay iseho amin'ity taona 14 ity, fa misy an'ity ten'Andriamanitra ity izay omenantsika hiatrehantsika izany taona vaovao izany. Petera 2:7. Kanefa isika araka ny teny fikasana dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana. Amin'ity taona 14 ity ho taona feno fanantenana ho anao ane izany taona izany, dia fanantenana ny amin'ilay lanitra vaovao sy ilay tany vaovao. Firarintsoa faefatra izay omena anao ihany koa dia voalaza ao amin'ny Jaona 3:2. Arabaina ianao nahatratra ny taona vaovao, kanefa mety ao anatin'ny tsy fahasalamana, fa misy an'ity ten'Andriamanitra ity izay omenanao. Jaona 3:2 dia zao no voalazan'ny ten'Andriamanitra: ry malala, mangataka ao mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao, tahaka ny anambinana ny fanahinao ihany. Izany tokoa no firarintsoa izay omenanao amin'izao taona vaovao izao, mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao mandritra n'ity taona 14 ity. Firarintsoa fahadimy izay omenanao amin'izao taona vaovao izao dia voasoratra ao amin'ny Jaona 2:9-7. Izao ny voalazan'ilay ten'Andriamanitra. Ary tiany Jesosy ho tanterahany eo amin'ny fiainanao ity teny ity. Jaona 2:9-7. Izao no lazain'i Jesosy Kristy: ary izao ny sitrapony izay naneraka ho Jesosy, dia ny tsy amelako isy very izay rehetra nomeny ahy. Izany tokoa no firarintsoa
zao menanao amin'izao taona vaovao izao dia ny tsy amelany Jesosy ho very amin'ity taona vaovao ity, fa mba anana fiainana mandrakizay. Ary ny firarian-tsoa fahenina mialohan'ny farany zao menanao dia voalaza amin'ny Jaona 20:1-20. Ary indray Jesosy taminy 1:20, fiadanana ho anareo, tahaka naniraniray ahy no anirahiko anareo kosa. 2:20. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka nanao hoe raiso ny fanahy masina. Mampanantena fiadanana ho anao Jesosy Kristy, ary te hanome fiadanana ho anao Jesosy Kristy amin'ity taona 2024 ity. Ozy izy ny teniny fiadanana ho anareo. Kanefa miaraka amin'izay ihany koa dia miantso anao Jesosy amin'ity taona vaovao ity mba handeha hanao iraka, dia le teny manao hoe tahaka naniraniray ahy no hanirahiko anareo ihany koa. Mba ho taona zay iarahanao miasa amin'i Jesosy Kristy ane ity taona vaovao 2024 ity, hanatanterahanao ny iraka zay napetraky Jesosy Kristy ary nomeny Jesosy Kristy. Ary miaraka amin'izay ihany koa dia ho taona zay handraisanao an'ilay fofinaina, dia tsy nazany fa ny fanahy masina. Amin'ity natsika azy dia ny firarian-tsoa fahafito farany voalaza amin'ny Apokalipsy 2:20. Zao ny voalazan'le ten'Andriamanitra: hoy izay manambara ireo zavatra ireo, eny afainganao, amenna, avia Jesosy Tompo. Ry havana malala, izany firarian-tsoa izany no menanao amin'izao taona vaovao 2024 izao. Hoy izay manambara ireo zavatra rehetra ireo, eny afainganao, afainganao, amenna, avia Jesosy Tompo. Mba ho taona ionatsika amin'ilay Jesosy Tompontsika ane ity taona 2024 ity. Miraso atsika rehetra.